ianarana. Avereny hoe ny toetra ianarana. Avereny ny toetra ianarana. Matoa zany misy toetra hoe efa nananao hatramin'ny mbola kely dia tsy iny zany ilay andrasan'Andriamanitra amantarany ianao. Fa ilay toetra ianaranao ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Zay mahatonga izy hoe miainga avy ao amin'ilay fiombonana ny zavatra rehetra. Sokafantsika anie Jaona 5:12 hoe io zao anisan'ny atao hoe toko ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tena tokony ho vakiana maraina atoandro hariva mihitsy. Marina fa Deutéronome 28 aloha tena tian'ny olona. Tahineanao raha miditra, tahineanao raha mivoeny tena. Re zany verset biblika tsy dia manano sarotra loatra. Fa za te conseiller anao Jaona 15 vakiana, Jaona 17 raha tena tiana ho fantatra ny atao hoe communion. Satria ny communion no fondation. Dia avy amin'izay fondation izay ny manokatra Andriamanitra solution. Dia avy amin'ny solution amin'izay no tonga eo amin'ny fiainan'ny olona ny zavatra rehetra anampy azy arak'ilay filazan'i Jesosy. Vakiko ny Jaona 15 ny 1:4 minaran'i Jesosy. Tomoera amiko ary izao aminareo. Dika le tomoera aza lavitra eo akaikiko. Any amin'izay alehako. Hoy ny Tompo, tokony miaraka amiko ianao. Ary any amin'izay alehanao, tokony entinao miaraka aminao ao. Tena kaikinao miaraka amin'Andriamanitra foana hoe. Na amin'ny sarotra hoe na amin'ny mora hoe na anaty ady na amin'ny fotoana fandresena miaraka amin'Andriamanitra foana hoe. Hoy Jesosy tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy, tahaka ny sampany tsy mahay mitondra vokatra, tahaka ny sampany tsy mahay mamoaka toetra raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Anisany vahaolana anankiray ngeza be omen'Andriamanitra anao, tsy amin'ny sekolim-panasitrahana ihany fa amin'ny sekolim-piainana mihitsy dia toetra. Rehefa miova ny toetra anao dia misy zavatra misokatra ho azy be dia be izay nakato ny toetra anao ratsy. Aoko ho azonao fa ny toetra anao tsy mety io nanakatona varavarana be dia be. Ary ny toetra anao tsara kosa dia anokatra an'izy ireny indray. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Le tehaka ao zany ohatran'ny tehaka tena ataovy azonao mety tsy vitantsika androany hoe inona ny vokatry ny toetra. Fa tena arena be. Ohatra mahita n'Andriamanitra mitezana hoe aza miasa saina ny amin'ny vokatry ny toetra. Avoy fotsiny ilay toetra dia ho hitanao eo. Ho hitanao eo izay hitranga. Ianao io zao raha tsy masika fotsiny izay foana moa fiteniko. Rehefa tsy masika zao ianao dia misy zavatra miova ao am-piasany miova. Ianao tsy masika. Tsy hoe ianao mitondram-bavaka ny mpampiasa mba tsy hasika, na mitondram-bavaka mba hongotana izay mpampiasa masika. Fa ianao mandray an'ilay teny miombona amin'i Jesosy mahita fa tsy nasika taminao izy, dia mianatra ianao tsy masika amin'izay manodidina anao. Tena mitsotra aminao fa misy zavatra be dia be tsy entina mambavaka, tsy tarainana, tsy tsofana rano, tsy aonana amina pastera, milamina ho azy. Satria ianao mihitsy aloha no tsy masika. Ary miova anatin'izay voalohany dia mivadinao. Lentina mbavaka ito isan'andro. Aika izany rehefa manaiky ianao hanova toetra dia misy zavatra ao manaraka ho azy. Zay mahatonga Jesosy ny teny ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany. Ny dikany hoe fanjakan'Andriamanitra araka ny fanazavan'i Jesosy dia ozy izy raha ny fanahin'Andriamanitra no mamoaka demonia dia efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Izay midika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy iza fa ny fanahin'Andriamanitra. Tsy inona fa iza. Rehefa miteny zany hoe fanjakan'Andriamanitra dia tsy aiza fa ao anatinareo, dia midika izay fa ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina, ny fanahin'i Jesosy no ao anatinao atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Inona no entiny fanahy masina eo amin'ny fiainanao? Dia ozy izy ny tsodrano farany nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Korintianina ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Ny hamantarana an'i Jesosy grâce, ny hamantaran'Andriamanitra ray agape fitiavana, ny hamantarana fanahy masina communion. Maro amin'ny olona nefa vao miteny fotsiny hoe fanahy masina, to dia mangiritsana izy. Tsy
diso ianao mangiritsana. Fa tokony ho miombona amin'Andriamanitra ianao ao anatin'ilay mangiritsana. Sa rehefa vita ilay mangiritsana. Tsy diso ny hoe mahatsapa ianao na sensible ianao na tsy any amin'izay ilay resantsika fa any amin'ilay hoe makaiza ianao rehefa tapitra i manifestation iny. Ary iza miteny ianao fa rehefa tsy mitsangana ny volon-damosina dia tsy eo ny tompo. Azazarina amin'izay hoe ohatrany hoe misy taontsika zao manatrika fotoana dia hoe ohatrany iza nitarika fiangizana, iza ny batera tao. Ohatrany tsy natsapa présence. Ianao tsy matsapa. Fa présence teo. Tsy olona no atsapahanao fanatrehan'Andriamanitra. Ny fonao misokatra no atsapahanao fanatrehan'Andriamanitra any amin'ny toerana mety ho eritreretinao fa tsy misy fanatrehan'Andriamanitra satria ny fanatrehan'Andriamanitra dia tamana amina toetra. Anisan'ny mahatamana ny présence zao dia ny fahalemem-panahy. Ny olona malemy fanahy, zavatra anankitelo, iny amin'izay. Communion, fondation. Fruit, solution. Ianao zany raha miombona be fotsiny tsisy toetra mivoaka dia tsy ampy. Satria objectif an'ilay ianao miombona ho tarafina eo aminao ny fisian'Andriamanitra tsy hita maso amin'ny alalan'ny toetra n'Andriamanitra aseho anao. Mahatonga ny olona mifanena aminao miaika rehefa avy miresaka aminao hoe tena misy zao Andriamanitra zao raha ny zavatra resahan'ity olona ity sy ny toetra asehony. Zay ny objectif an'ilay communion. Tsy hoe miombona rery ao an-trano ianao dia tsy miona amin'izana izy. Fa avy miombona ianao mivoaka ny trano, miseho amin'ny olona ny fiombonanao amin'Andriamanitra ary tsapa mpivaritranana eo amin'ny kartianareo, tsapa ny zanakao mandondona amin'ilay fotoam-pitokananao fa tena miombona amin'i Jesosy tokoa ianao. Vokatry ny avy amin'ilay communion dia mianatra ianao malemy fanahy. Rehefa malemy fanahy ianao, zavatra telo no efa nomen'ny Tompo aloha, mahazo aina amin'ny présence. Amen. Mahazo aina ny fifampiresahan'Andriamanitra aminao. Marisika be Andriamanitra mifampiresaka aminao rehefa malemy fanahy ianao. Mihaino tsara tsika. Dia zareo amin'izay ny rehefa eo ny présence, eo fifampiresahana amin'Andriamanitra, dia ilay fahatelo, ny herin'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny olona malemy fanahy. Hitanao amin'izay mahatonga an'Andriamanitra tompony hery faratapiny satria izy ny malemy fanahy faran'izay zokiny. Mahatonga ny herin'Andriamanitra tsy mahazo aina eo aminao zany ianao tsy mety malefaka. Dia izay zao ilay fitohizan'ilay teo hoe mba mianatra tsy masika fa mianatra malemy fanahy, mianatra miteny malefaka, mianatra tsy miteny masika satria ny malemy fanahy dia mamy. Arabaona akaikinao, arahaba ary mamy hoe ahoana ary tantelo hoe aloha tsofina rano ohatr'izany mihitsy ilay akaikinao satria zany ny tian'Andriamanitra iainantsika. Ianao tsy misy fangidiana any anatinao ka asehoanao sy zarainao amin'ny manodidina anao. Ny olona mangidana tonga dia mizara mangidana amin'izay alehany. Fiainana mahafinaritra tsara zao tonga avy any izy tonga dia zarainy mangidy satria izy ny mangidy avy any amin'izay azy. Eo ny ilana olona miombona amin'Andriamanitra mamoaka an'ilay fahalemem-panahy. Zay mahatonga antsika tsy miresaka hoe surnaturel fotsiny. Satria le surnaturel tsy izay mihitsy ny tonga dia ho eo aminao. Fa communion aloha, mandray tsara, mandray tanantsika, mandray antsoratra, an-tanana, eny aminao. Communion aloha, fruit, vokatry ny fanahy, fahalemem-panahy aloha. Zay vao mahazo aina ny herin'Andriamanitra mipiritsaka ho azy surnaturel tadiavinao io. Mipiritsaka ho azy io. Satria le fahalemem-panahinao mampahazo aina an'Andriamanitra sy azahoan'Andriamanitra antoka fa ninona fahagagana ho ataony eo aminao tsy hiala aminy ianao. Anisan'ny miala amin'Andriamanitra ny mirehareny amin'ny fahagagana. Mahatonga an'Andriamanitra lasa tsy marisika ianao fahagagana sao dia mampirehare anao le fahagagana ataony. Dia rehefa raha vao mirehare anao dia efa tafasaraka aminy to dia efa brisé indray le communion. Dia izay mahatonga antsika mianatra fa izay voaraintsika avy amin'ny communion
tsy tokony hampisaraka antsika amin'ny communion. Dao eraka merina an'izay isa roa telo sy voaraiko avy amin'ny communion dia tsy ahasaraka amin'ny communion. Averintsika farany isa roa telo sy voaraiko amin'ny communion dia tsy ahasaraka amin'ny communion. Zany zao raha assimilé tonga dia tsy misalasala Andriamanitra mamotsitra an'izay tokony ho anao isan'andro. Satria hitan'Andriamanitra fa tsy mampatahotra ny hamatsy anao. Satria tsy avery anao izay omeny anao. Tsy avy amin'ilay fanomezana fa avy amin'ny fijoroanao. Zay mampa-important ny fiverenana eo amin'ny communion, fifantohana eo amin'ny communion, fanarahanao maso akaiky ny fiombonanao manomboka maraina atoandro hariva, sao dia variana manompo dia tapaka ny communion, sao dia variana manao andraikitra dia tapaka ny communion, sao dia variana mikarakara-ankohonana dia tapaka ny communion, sao dia faly miaraka amin'ny zafikely fahadino ny fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Nefa ilay zafikely nangatana tamin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra raha mba tonga zao zafikely tena mahafinaritra ery. Io fonomeny. Tia mena dato dia manakorotana ny ray tanànao. Indray ny mahavariana anao. Mananina andrety zazy reto. Tsisy hivavahana. Aza miteny an'izany. Satria ianao no nangataka avy eo amin'ny fiombonana mba hahazo taranaka ny zanakao, mba hanana zafikely ho tezainy ianao, mba ho lasa papisy mamia ianao. Dia nataon'Andriamanitra ilay izy. Dia tandremo sao dia iny cadeau indray ny lasa hanatondronao an'Andriamanitra. Fotoana tokony hivavahana. Zary ary mandalo zareo. Namadika ianao zay. Namadika ny tompo ianao zany. Mino fa tsisy mpamadika manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Olona tonga saina mba ho sitrana ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Hitantsika amin'izay ve ilay zavatra ho ampon'Andriamanitra? Maninona ny hoe miaraka aminy aloha zay vao ny ambiny rehetra, satria ny ambiny rehetra tsy tokony animba na anelingelina na andrimbona ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Zay moa tonga antsika ilay tamin'ny voalohany teo hoe na amin'ny ady miaraka amin'Andriamanitra, na amin'ny fandresena miaraka amin'Andriamanitra, na ao anaty ranomaso, na ao anaty fimehezana. Tandremo kosa dia anaty ady dia miaraka amin'ny tompo, dia rehefa tonga indray fandresena dia ny tompo indray no adino. Jaona tonga 10:24 vakintsika teo ny vokatry ny fanana ny toetra dia tsy possible raha tsy avy amin'ny communion. Rehefa mety ny toetranao dia mizavatra miova eo amin'ny fiainanao avy amin'ilay fahatsarany toetranao. Resaka varotra ohatra. Efa teneniko ety fa tsy manina fa averiko. Rehefa ianao zao tsy dia miady varotra. Dia rehefa hivarotra ianao dia tsisy miady varotra koa izay tonono ny vavanao eo. Toetra anie zany. Toetra zany. Raha ny tiantsika izay tonga eo amintsika atao izay ampidinana azy. Ary rehefa mivarotsika atao izay ampiakarana azy. Tsy lojika zany. Ianao miezaka mampidina ka hoana tsy ampidinina ny ianao. Na inona tianao ataon'ny olona aminao ataovy amin'ny hafa. Misy toeran'izay fividianako mofo eo ambony tsiro eo. Fantatrareo loatra fa izay sy ny tompo dia mpakafy mofo. Alleloia. Arakaraka ny tanàna. Ny endry tompo mofo sy hazan-drano zany mibetsaka tany. Ny eto Madagasikara akondro mibetsaka eto. Alleloia. Mofo akondro zany no teraka ilay izy. Dia rehefa tonga ilay mpivarotra dia miteny hoe to dia fantatra ilay mpivarotra. Anao avy any sao dia tsisy mofo akondro tao amin'izay mpivarotra izay fa zavatra. Anao avy an'izao dia any. Sy tantaraiky izy taitra be hoe zany rehetra avy dia lany daholo. Eny tompoko. Rehefa tapitra ilay commandeko dia zao no tenen'ilay olona. Tsy aleo ve ampiana an'ity e. Dia tamin'ny voalohany zany tonga dia hoe zay ny eritreretika any no vidiako. Dia rehefa lasa dia lasa saina be hoe raha teo zany nanaiky hoe eny ary e. Dia ho avy ny fotoana zany raha mba miteny an'izay koa dia mba ho eken'ny olona. Ohatrany tsy teo verenaka ny ampitsiny ny andro mihitsy. Ahoana tsy ampiana ampio satria mamangy ilay teny fa izay ekenao eo no anekenanao raha pitso. Misy olona zany eto zao andro maraina mila tonga saina manova famindra. Fa manao zavatra mampimebe izy tany aloha tany miandry anazy androany ilay zavatra mampimebe raha vao tsy miverina amin'ny Jesosy ianao. Iverina io. Zay mahatonga anao mianatra ny toetra an'Andriamanitra mba mahatsapa an'izay tsapan'ny olona ahafahanao mamehy ny zavatra ataonao ohatra ny miatra aminao. Rasy toiziko lavidavitra kely. Miteny ny mpaniraka anao
Ty le vola. Vidio ty zavatra ty. Verina avy any manao tatitra. Ty le vola nomenao anahy. Ty le entana vidiana. Taria mividy le izy. Ohatr'izao ny orana vidiana. Zany zao mila zavaina taony. Ty le vokatra fa azo. Ty famerim-bola. Mamerina ianao famerim-bola. Ho avy ny fotoana anirak'olona ianao hividy fiara. Famerim-bola amin'izany tsy kely. Fa satria ianao na mafy tsara. Tsy afaka mitaka anao izay irahanao. Fa tsy maintsy hiverina izy miaraka amin'ny compte mazava hoe tsy teneniko le chiffre fa sao dia taitra be misaonina be ny sofinao. Fa amerina an'ilay famerim-bola izy. Satria enao mpamerina famerim-bola. Raha ny tokony ho izy zany tsy tokony ho ady ny commerce. Tsy gera ny commerce. Ianao ve rehefa mila karaoty dia miady ve tsika vao mena karaoty ianao? Tsy gera ny commerce. Fa lasa navadika ho gera ilay izy satria mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona. Verena amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy miady zany ianao. Miaina tsara fotsiny. Aza mamitaka dia tsy voavitaka. Aza mandainga dia tsisy andainga. Aza mangalatra dia tsisy angalatra. Aza maka dia tsisy haka. Aza mangalatra resaka lanja dia tsy matahotra ianao ny zavatra hovidianao avy eo. Satria fantatrao ny toetra tsara asehonao avy amin'ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Sitrana ny tsenanao anatin'izany. Ary ny anasitrana ilay izy tsy vavaka ataoko hoe manatony dolo izay manana botika etsy amin'ny trampokon'olona. Dia izay botika eny be oririka etsy. Izay dia mitondra valopy ianao izay vavaka ao anao. Hitanao an'izay ilay vitaka. Tsy ao ambadiky ny valopy ataonao ilay izy, fa ao ambadiky ny fiombonanao amin'i Jesosy sy ny fiovanao, fiovan'ny toetranao, fiovan'ny fomba amam-panahinao, dia ho hitanao fa misy zavatra be dia be aravin'Andriamanitra any amin'ny ampitsinao avy amin'ny fijoroanao miombona aminy mampiasa ilay vahaolana anankiray atao hoe toetra. Miova ny ao an-trano rehefa miova ny toetranao. Miova ny any am-piasanareo noho ny amin'ny toetranao rery miaraka amin'ny Jesosy miova, afaka hita fitidolona ny ray orinasa. Afaka hiova ny firenenao rehefa miova ny toetranao. Faharoa, ao amin'ny 7 sy ny 7 minaran'i Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko. Lasa manana teny ary lasa mahatahiry teny. Lasa manana teny tafatoetra izay miombona. Atao inona teny? Fa manintsika mila teny. Satria Andriamanitra dia teny. Ary rehefa maizina sy foana ary tsisy endrika izao tontolo izao, dia teny ny teny ambavan'Andriamanitra nanovany ilay tontolo heverina fa ratsy ho lasa tsara mifanaraka amin'ilay teny. Mila manana teny ianao vao mivoaka ny trano isa-maraina. Mila mandray teny ianao rehefa manatrika fotoana tahaka ny androany. Mila misaintsaina teny ianao any amin'izay rehetra alehanao sy any amin'izay rehetra andehananao. Tenenina akaikinao tsy mety ho tsy ampy teny io hoe avereny zay. Avereny tena tsy mety mihitsy ho tsy ampy teny io hoe. Ary rehefa mijeren'i Jesosy tsika, maika mihitsy ny tompo makao amin'ny sinagoga hilahatra amaky teny. Te hilaza aminao fa Jesosy tia mamaky teny. Ary hainy tsenjery mihitsy ilay izy. Ary fantany ao amin'ilay teny hoe aiza ho aiza ao anatin'io teny io ilay zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina amiko. Tiava mamaky teny. Fa ilainao ny manana teny. Anisan'ny mahatonga an'i Jesosy tsy taitra satria manana teny. Rehefa ny safotofoto ny tafiotra. Trao mahena fa misy tafiotra amin'ny safotofoto anatin'ny fiainan'ny sasany. Eto. Anatin'ilay safotofoto na tafiotra be iny, tsy taitra Jesosy. Satria Jesosy nahazo teny fa tsy ho faty an-drano, tsy ho maty an-drano ny Mesia. Fa eo amin'ny hazo fijaliana no hanolotra ny aina. Manana teny izy dia tsy taitra miatrika zavatra ohatry ny olona tsy manana teny. Tena kaikinao le mahataitaitra io hoe misy idirany tsy fampiteny hoe satria tsy ampy communion hoe. Ozy izy Jesosy, ny fitoeran'ny teny tsy tsenjery-manitra ataonao. Efa tsaraiko ilay izy ene. Mba miezaka ny
Fa fiombonana ny mampitoetra an'ilay teny. Tsy famerimberenana an'ilay izy isan'andro, fa fiombonana. Ianao ve maremarika fa misy fotoana zao misy tenin'Andriamanitra ao tranonareo fa nainao tsy mamaky an'izy intsony, leo amin'ny frigo ohatra na leo amin'ny salon. Dia mieritreritsika fa mandroaka devoly io teny io. Teny anao fa maka sary eo akaikin'io teny io ilay devoly, ngamba zavaiko anao maka sary eo izy. Tsy matahotra teny izy. Ny anaran'i Jesosy no atahorany. Ary teny velona ao anatinao ny tsy zakany, fa tsy teny averimberinao. Ny anjelin'i Jehovah mitody madina izay matahotra azy. Ny anjelin'i Jehovah mitody madina izay matahotra azy. Dia mijery ilay devoly, ianao ary tsy matahotra azy eo koroko. Dia ho enina be ianao. Tamin'izaho moa zany dia sady anarana apôstôly John no enina. Satria tsy mifamerimberenanao an'izay ny mampikoropaka an'ilay devoly. Fa ny fahitan'ilay devoly hoe nisy taona ianao rery tokoa teo amin'ilay toerana anankiray. Nikitikitihany tamin'ny fakapanahy fa tsy hidobo ianao, tsy nijabaka ianao. Matahotra an'Andriamanitra ianao. Tsy zavatra tenenina fotsiny, fa zavatra iainana ilay izy. Ny olona manana teny tsy mikiropaka miatrika ny isan'androny. Avereno, ny olona manana teny tsy mikiropaka miatrika ny isan'androny. Jesosy zao tsy nisalasala hoe aiza no natomboka ity ministera ity. Hozy izy voasoratra hoe any Galilea, any Kapernaum, presia avy amin'ny teny ny zavatra ho ataony. Rehefa raikitra ny safotofotony tafiotra, tsy natahotra izy satria fantany fa tsy matain-drano Mesia, izy le Mesia io, Jesosy. Fa izy eo amin'ny hazo fijaliana. Hitanareo ve le teny manova zavatra. Ndray andro zao Petera nandray teny avy amin'ny Jesosy hoe Petera, vao fotoana rehefa antitra ianao. Dia tsy ianao no hitondra ny tenanao. Tadidinareo izay teny izay. Fa olon-kafa no hitondra anao any amin'izay tsy tianao. Ny zavatra voarain'ny olona zao dia hoe Andriamanitra mitona anao any amin'izay tsy tianao. Amen izay. Fa ny anankiray ihany koa ho tratrantitra Petera. Dikan'izay, ninona famonoana eo misy tenin' Jesosy indray mandeha zay rehefa antitra ianao Petera. Dikan'izay tsy ho faty tanora zany. Jesosy koa maty 33 ans vokatra izay tsy tokony isy maty tanora. Tsy tokony. Fa ny tompo manana programa sy fandamina sao indray ianao nangatany. Kianina ry, ana dia efa maty izy koa. Teneno akaikinao, manana teny hoe. Avereno manana teny hoe. Avereno manana teny hoe. Tadio tsara fa tsy afaka ino ianao raha tsy nandre teny. Ary ny zavatra inonao dia izay nitenenin'Andriamanitra. Izay mahatonga anao mila manana teny, nefa tsy afaka hanana teny, tsy afaka tafatoetra ny teny, tsy afaka voatahiry ny teny, raha vao tsy miombona amin'Andriamanitra ny teny amin'ny mahateny azy. Aiza ny idiran'ilay izy ary? Rehefa manana communion ianao amin'i Jesosy, dia fantatrao fa izay niteneniny ray mandeha, hitranga sa tsy hitranga? Na oviana na oviana. Misy zavatra zao nandrasanao tamin'ny fito sasany. Zao vao tonga. Zany hoe tsy maintsy ho tonga ilay izy fa mety voazahatoetra ianao. Kitoditodika amin'ny kijerijery. Ahoana ihany sao dia lasa ny andafy indray. Hitanareo ve ilay fiasan'Andriamanitra? Ao amin'ny communion matokia an'Andriamanitra ny teny miangavy ianao Be dia be ny zavatra nitenenin' Jesosy tamin'ny 2002. Tamin'izany, zao manomboka mitranga. Karaha tsy teo ianao, tsy mahita an'izany. Raha izay ianao, eo miaraka amin'ny hatrany farany, sy tehaka mafy tsara. Bienvenue, pasteur. Tsy aloha mitsangana dia hivavaka tsika vetivety aloha. Sa hoanao izay ianao? Ane? Dia tsika hivavaka tompo. Aza velo tafasaraka aminao ny foko. Mangata amin'Andriamanitra. Aza velo variana Jesosy tena apio Apio aiaina ny zavatra omenao. Fa ambadiky ny communion miaina toetra dia manana teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
amen. Sy teka mafy tsara ho an'i Jesosy a. Andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ny ambava mpanompo ny androany a. Sy teka mafy tsara ho an'i Jesosy e. Efa any. Mety tsara ianao. Tsara les sortes, merci. Alléluia. Mahafinaritra ery e. Ohatr'izany ny ao amin'i Jesosy. Fifaliana foana dia fiadanana foana dia fahasambarana foana entsika miaraka aminy. Amen. Ao fafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaotra azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra Jesosy e. Misaotra fa ianao ny tompon'ny teny, ianao ny tompon'ny fiainana, ianao ny tompon'ny fandarana. Tena misaotra androany maraina, mitenena aminay ampaherezo zay dia ampijoroy foana. Dia aoka ny sitraponao no tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazotoerana toko. Tena mifona amin'i Jesosy a. Tena mifona aminareo ny amin'ny fahatarana fa tena zany ny atao hoe embouteillage, tsoroa matany any amin'ny toerana misy anay. Fa itsorana ny tompo fa me mitombo ny fiara eny an-dalana. Ary tena miasa Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra miara-miasa asoa e. Tian'Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Androany hijery karazana mpanompon'Andriamanitra ny fahasamihafan'ny mpanompo ao anaty fiombonana. Ny fahasamihafan'ny mpanompon'Andriamanitra zany ao anaty fiombonana. Mahafinaritra be izy ity fa inoko fa nasitrana ny fanomponao an'Andriamanitra le izy. Amen. Ato anaty Baiboly dia nijery tantaran'ny apôstôly anankiray atao hoe Bartolomeo. Magaga fa i Bartolomeo dia nividian'i Jesosy tao anisan'ny mpianatra 12. Fa tsy renao mihitsy ny anarany amin'ny toroteny naiza naiza. Tena eno tsara ny zavatra misy. Mpianatra izy io anisan'ny vidian'i Jesosy. Tio mba meo kely sokafo kely ny Baiboly tonga dia tovy amin'ny Baiboly safady tsara loatra le izy. Safady pastera eny tonga. Za tsy dia mahay mampiasa n'izy tony loatra tsy nafa. Matio 10 zao jerentsika amin'ny Matio 10 dia ny 9 ny anaran'i Jesosy. Dia Filipo ary zao no anaran'ny apôstôly 12 voalohany Simona zay atao hoe Petera, Andrea rahalahy, Jakoba zanak' Zebedeus, Jona rahalahy, Filipo sy Bartolomeo, Tomas, Matio mpamory hetra, Jakoba zanak' Alfeo, Stadeo, Simona Kananiana ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Hitanareo 12 nisy mpianatra Jesosy fa ny anankiray amin'ireo dia tsy iza fa i Bartolomeo. Magaga tsy misy zavatra voalaza mahakasika mihitsy nataony nampiasan'Andriamanitra azy ato anaty Baiboly. Vakiako daholo tena nitapeko Bartolomeo any amin'ny concordance. Fa Bartolomeo tsy hitanao hoe inona zany mba participation nataony tao amin'ny 12 lahy ireo tena vakio nefa eo izy miaraka amin'i Jesosy isan'andro. Ngamba nisy fotoana Jesosy niteny tamin'ny Bartolomeo mba manova zavatra. Azonareo ve ny tiako tenenina? Fa mety teny Jesosy mba manova zavatra. Fisak'izay manao zavatra mpianatra dia tsy manao ninino Bartolomeo. Jereo fa na Tomasy aza dia mba hita trasy hoe ny salasala. Voasoratra le izy. Fa Bartolomeo zany apôtre tsisy réaction. Tsy hita zany izy hoe mino ve izy sa misalasala izy, tsy voasoratra zany. Eto tsy hoe manaitra anao isalasala na tsy ino, fa ny hoe tokony mba ho fantatra sy re ny ao anatin'ny fonao eo am-panomponao an'Andriamanitra. Zay le hoe fanompona mamela trasy. Raha fantatry Bartolomeo fa misy feptaona noratana ny tantarany dia nanao zavatra izy. Fa tsy hita trasy. Tokony mba nisy fantany. Tokony nisy nanaitra izy hoe tokony teny relioka hoe anoratra Baiboly zay Bartolomeo.
Nanoratra fa mba hoana ohatrany tsisy antoa mihitsy ataoko ohatrany azy reo petraka izy ohatrany hoe teo amin'ny appel izy dia nikatso. Nefa izy tao anaty fividianana. Mety ny zavatra nataony aloha efa lasa Jesosy. Fa ilay zavatra nataony tsy mitovy amin'ny nataon'ny mpianatra satria nisy voasoratra ato ihany no toriana mandrakandroany. Za zao tsy niaraka tamin'ny zareo tamin'izany dia tsy fantatro tantaran'i Bartolomeo fa raha mba hay anie izy nanao zavatra tamin'ny andron'i Jesosy dia voasoratra ato anatin'ny Baiboly ny tantarany. Mihaino tsara ve tsika? Te anaitra ny Bartolomeo rehetra izay tonga eto tsy ho ela desy Baiboly. Rehefa tsy hanao ninninona ianao dia tsisy zavatra ho tantaraina ny momba anao amin'izay fandalovanao eto an-tany. Rehefa mamaky Baiboly dia mahita fa Jodasy ilay ratsy masika namadika an'i Jesosy. Mba farafaratsy ny voalaza fa nijory Bartolomeo nanaka anazy ohatra. Natezitra tamin'ny Jodasy hoe Jodasy tsy mety ny ataony dia voasoratra ato izay. Nijanona hatreo amin'ny mpianatra 12 ny tantaran'i Bartolomeo. Azonareo ve mipetraka izany zavatra izany? Tsika tsy hoe akory hazakazaka mba ho voasoratra ny tantarantsika. Fa ny fiazakazahantsika, ny atonga antsika ho voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika. Amen. Somary etiaka ao an'Andriamanitra. Fa zavatra sarobidy ny fandalovanao eto an-tany kosa tokony mba ampisy fiantraikany ho an'ny taranaka. Halleloja. Tokony ampisy fiantraikany ho an'ny taranaka ny fandalovanao eto ambony tany. Inona ny zavatra tsara? Inona ny zavatra nandrasan'Andriamanitra taminao? Fijoroana tahaka ninona? Le karazana fijoroana ampisy fiantraikany eo amin'ny fiainany manodidina anao, amin'ny fiovampo, amin'ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny zavatra rehetra izay tokony hitarafan'Andriamanitra, fanoharana tsara. Ato anatin'ny Baiboly zao zaho mahita ny tantaram-piainan'i Jona. Alohan'ny amaranantsika azy vetivety. Jona zao dia hita mihitsy ny hoe olona tsy nijoro tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra Jona tamin'ny voalohany. Fa izy mafy sofina be. Ny teny tamin'Andriamanitra, makanesa ianao any Ninive. Izy mahita tory ao anaty sambo ho an'ny Tarsisy. Ary mahavariana mamono eritreritra. Dia mahita tory any ambanin'akavy misaina hoe rehefa ato tsisy mahita. Nefa na izany naty izany ara mahalala an'Andriamanitra izy. Nareo ve indraindray tsy ohatr' izany? Misy fotoana misy zavatra fantatra hoe Andriamanitra ny teny hoe ty zavatra ty tsy mety. Fa indraindray ianao mamono sofina manao an'ilay izy. Atsangany hoe tsisy fiatsaram-bela tsy ny tanan'izay olona efa mba tratra an'izany. Tena marina ny voalazan'ny Saotry mas tsisy marina na ray ary. Atsangany ohatr'izao ny tanan'izay maheno ahaka. Dia hitanareo tratra an'izay koa Jona. Fatany tsara Andriamanitra hoe zavatra tsy tian'Andriamanitra zany hoe tsy makatoa zany na mini manota mialo amin'ny sitrapony. Fa nataony Jona ilay izy. Dia zao ny zavatra nisy. Jereo tsara ny toe-pon'Andriamanitra. Raha tokony ho Jona no mijoro mampitsahatra tafiotra, dia Andriamanitra mihitsy naniraka tafiotra anohatra Jona. Misy fotoana izay attitude zay zany no tokony hositranina ao anatsika. Miaingavy ianao raha tianao ny ahitan'Andriamanitra mibaiko tafiotra anohatra anao, fa tsy dia voly no anohatra anao, dia raha fantatra ao ny sitrapony, maneke andeha ambany planina sy programany ary sitrapony amazanany ianao. Satria ny atao hoe avonavona dia ny fijoroanao ao anatina fanapahan-kevitra sy safidy tonga saina tsara anohatra an'Andriamanitra. Na fantatra ao aza hoe sitrapony ny zavatra ataonao. Fa raha zay ny zavatra mitranga, tsy dia voly ny adverseranao, fa Andriamanitra no hijoro hibaiko ny zavatra rehetra anohatra anao ary ny antony fanoherany fitiavana. Satria tsy tia ny very ianao dia tia ny veriny eo amin'ny planiny ianao. Tiako fantatra ao fa nijoro Andriamanitra nanohatra ny Jona. Alohan'Andriamanitra mahita olom-boafidy any an-kibon'ny trondro,
toy zay any amin'ny planina sy destination na anjara voatendry tsy tokony isy azy no andehanany. Masonareo ve zany? Saky tsy nisy kibony trondro itelina Jona, vavan'ny trondro nisokatra itelina Jona, raha tsy nisy fanoerany Jona hiala amin'ny antom-pisiana zay ilan'Andriamanitra azy. Alleluia. Nandraitsika mieritreritra hoe misy tafiotra atrehintsika eo amin'ny fiainana. Mandroaka dia volin-jato ianao fa tsy miala le izy. Tsy problema na tafiotra tokony hoe sorony zay olana zay. Fa fo mila averina tsara eo amin'ny planina sy programa ilan'Andriamanitra azy. Tonga ny tafiotra, tonga ny onjan-dranomasina, lasa naniraka trondro Andriamanitra itelina Jona. Dia eritreretony hoe le trondro nirahany io aloha tsisy hoe hitondra azy any Niniva tamin'ny voalohany, fa itelina fotsiny voasoratra eo ambony Jona toko voalohany. Zany hoe valim-bavaky ny trondro telo moka tsy pakato, tsy mizotra makany amin'ny lalana ilan'Andriamanitra azy. Zany ny asaribidiny communion no mission. Tsy iraka aloha fa communion aloha. Inona le communion? Ny vokatry ny communion dia fijoroan'ny olona anankiray mamaly ny antson'Andriamanitra, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha amin'izay ilan'Andriamanitra azy, zany atao hoe pakato an'Andriamanitra. Pakato aloha fa tsy fanompona. Somary diaka ho antompo. Ambony sarobidy lavitra, eo mason'Andriamanitra mihoatra noho ny iraka rehetra mpanoviny ianao ny fiombonanao aminy. Sainy fa ny tsy fankatoavan'ny Jona amin'ny feon'Andriamanitra dia nahatonga azy olana ho an'ny hafa, raha tokony vahaolana ho an'ny hafa raha mankatoa an'Andriamanitra. Ny hahatonga anao vahaolana ho an'ny hafa dia ny fankatoavanao an'Andriamanitra. Miray amin'Andriamanitra aloha vao solution ho an'ny hafa. Enoy ny fiombonanao amin'i Jesosy ny hahatonga anao vahaolana ho an'ny hafa. Fa tsy hoe fanomezam-pahasoavana ampiasaina ny hahatonga anao vahaolana ho an'ny hafa. Ny fototra hiaingana hahatonga anao ho langilangy mahery ny tanan'Andriamanitra dia ny fampanekenao ny fonao akatoan'Andriamanitra tsy misy fepetra. Tsy rehefa olona anankiray tokony ho vahaolana ao anaty sambo, tafidy tany amin'ny lalan'ny olona tsy nanao ninina, tsy tokony ho anana olana any amin'izay liany eny Tarsisy fa io no ataony isan'andro. Lasa nahatonga an'ilay sambo saiky vaky teny an-dalana fa tonga ny tafiditra sonjan-dranomasina. Saiky letika hatramin'ny sambo kelin'ny olona, an'olona, olona tsy mahafantatra ninina. Ny fisiany Jona tao anatin'ilay sambo kely, ny olona, ny sakana saiky nahetan'olona be dia be tany anatiny aza lasa tsy maintsy nariana daholo. Satria Jona tao. Zao tsy te hahita pino any amin'ny boaty intsony. Tsy te hahita pino any amin'ny bara intsony. Tsy te hahita pino andehandeha tsangatsangana hitady mpivarotena na sanatria vavalahadilina ena, mbola hiaina ao anaty zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Efa katoka reto ny fiverenan'i Jesosy. Aoko tsika ho vahaolana ho amin'ny firenena, amin'ny fijoroam-pahamarinana, amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra, fa ny fijoroanao dia vahaolana ho an'ny ray sambo aminao. Le izy anie tsy any amin'ilay hoe ahoana ny solution amoahana firenena ao anaty krizy. Fa inona ny krizin'Andriamanitra tokony ho vahako aloha personnellement? Mankatoa an'Andriamanitra ve ako? Nenetsika misy fotoana ilaina ny mivavaka, ilaina ny fadianina, ilaina ianao tena hoe manana hetaheta mirehitra ho an'Andriamanitra, manomana amin'ny fiverenan'i Jesosy. Fa ho amin'ny tanjona anankiray mifady ny ratsy,
mifady ny fahazarana tsara ka sitrapon'Andriamanitra. Mandihy ny teny ianao, inona ilay zavatra anankiray mbola tsy akatoavanao an'Andriamanitra iny mihitsiny. Misy zavatra tianao efa nakatoavana anazy fa ny amin'ilay tianao akatoavana azy. Zany hoe mbola ianao ihany no mitondra amin'ny fiainanao nefa ianao efa mieritreritra be mihitsy eo ambany fitarihany. Non. Tsy izay ilay izy. Zany mahatonga antsika indraindray olana ho an'ny hafa, sy olana ho amin'ny manodidina antsika. Satria ny mahatonga andreo manodidina antsika ireo tonga any amin'ny anjara voatendriny dia misy ifandraisany amin'ny fijoroantsika. Satria olom-bo fidy anankiray tsy mijoro na tonga sambo saika vaky, na tonga olona saika dobo, na tonga tafiditra saika nandetika sambo anankiray. Olom-bo fidy anankiray tsy mijoro ao anatina sambo. Zany hoe mahatonga ny tompony teny raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako miverina foana. No avy any eriteny hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony. Dia iainao azy any an-danitra amela ny elony dia nasitrana ny taniny. Atsika veroka ve fa ny olana ny teto hoe tsy tafiotra tsy ondran-dranomasiny fa Jona sy ny fijoroany tsy tanteraka tamin'ny teny sy ny lalana izay tian'Andriamanitra nandran'Andriamanitra azy any amin'izay tokony ho aleny. Zay ny olana teto. Jona ny olana fa tsy hoe tafiotra ny olana. Fa vao nialy Jona dia nitsahatra ny tafiotra. Raha tokony ho vahaolana dia lasa olana. Ka ny olona rehetra tsy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia olana ho amin'ny manodidina azy. Fa zao ny zavatra nafinahitra. Tia izay zavatra nafinahitra. Teto ny nahitako. Fa tsy hoe nanao erreur Jona dia izay ny zavatra faran'izay goavana indrindra tamin'Andriamanitra. Tsy niadosony Jona fa nitoepon'ny Jona. Vao nanomboka hitan'ny Jona hoe izy ny olana dia mibebaka izy. Dia inona ilay fibebahana marina nasehon'ny Jona ny fibebahana marina. Fibebahana marina dia fandraisana andraikitra amin'ny fahatsapatena. Manoloana ny olana amin'ny tranga ny tsy fandraisan'izay tokony handray andraikitra. Hoy Jona, za ny problème. Manan'Andriamanitra izay saro-piaro. Afaka mibaiko rivotra sy tafiotra izy. Fatany tsara izany. Satria izy mpamonjy sekoly isaky ny latsinainy sy ny talata ary larobia Jona. Dia sabotsy izy mpiondana koa ny zoma izy miaraka amin'ny tanora koa Jona. Amen. Isaky ny arivo. Dia hoy Jona hoe haiko tsara Andriamanitra. Fantatra izy ao anaty sekoly fa izy tsy azo vazivaziana. Dia hoy izy zany olana. Dia inona natao aminao ary zany fa maty zay. Dia jereo fa izy no teny atsipazany anaty rano ako. Zay fety tsy alehako any alehako. Fa tsy nihaino azy. Olona tsy miany ainy fa mihevitra ny ainy hafa amin'ny fandraisana andraikitra. Manona ny zavatsarotra lalovana. Zany natao hoe fibebahana. Zay fiatraikany dia fiatraikany. Fa zao tsy hany aiko tsony aho fa raisiko andraikitra sy atanana ny fahadisoko. Diso ahako. Noho izany tsisy nina azo atao raha tsy miverina any amin'izay programa tokony ilany aho. Nefa indrisy lalakafany nalehako. Tanety aho tsy tonga saina. Fa tena anaty rano aho atsopazo. Fa zay hitondrany aho. Jereo amin'izay rehefa nijoro Jona niaiky ny fahadisony fa avy amin'ny problème. Dia jereo fa tsy natahotra izy nanana zay mety ho fiatraika amin'ny fiainany. Tsy niany tena ny Jona na koa zay niamy zay mety hoe ho faty ve izy rehefa avy eo sa aninona. Fa nitsorony le izy. Dia zao nanomana azan-drano lehibe amin'izay Andriamanitra hitelona ny Jona. Atelon'andro sy atelon'alina. Rehefa tao akibon'ny trondro Jona dia jereo Jona toko 2:4-1:10. Nivavaka izy tao akibon'ny trondro. Vavaka. Dia imagineo hoe tsy mivavaka izy tao fa monomonona hoe zao vera ngamba rary. Sady efa diso mbola manamarintena. Tsotra aminareo fa tonga dia valim-bavaky ny trondro soamantsara izy. Hoe trondro lany aza ane zany tsy nahita hanina ane zany tonga dia manao telomoko zany. Tsy manam-potoan'itsakoana le trondro. Fa enoy rehefa tonga saina izy dia hoy Andriamanitra trondro
hoeto any amin'ny destination tokony andehanana ny olona tonga saina satria efa navelako ny elony. Dia izay no mahatsara an'Andriamanitra. Izy raha vao tena feno ny fepetra amin'ny fibebahana dia izao tsy foana ilay planina fa mitady miantoka amin'ny fomba rehetra izy eny amin'ny toerana izay nanavonao amerenana anao any amin'izay planina tiany hitondrana anao hatramin'ny farany. Tsy manary anao Jesosy. Halleluja. Eto dia maneho amintsika ny ten'Andriamanitra fa tsy feno ny fepetra amin'ny fibebahana. Raha tahotra amin'izay fiatraika ny zavatra nataonao no mahatonga anao mifona amin'Andriamanitra. Ny tena fibebahana dia fiaikena ny eloko fa tsy mety ny nataonao dia miveriny ianao amin'ny lalan'ny fahamarinana sy manenonao am-ponao dia misy fitsarana mihitsy renao ao anaty aorian'ny fotoana hifonanao amin'Andriamanitra ary manomboka hatreo dia renao mihitsy hoe nanenony ianao tsy tahiverina intsony amin'izay zavatra tsy nety nataonao teo aloha. Azadino ny fampianarantsika satria rehefa nahitany Jesosy nandroaka azy ny devoly dia natahotra satria nieritreritry izy hoe ity le manam-pahefana andefahany amin'ny elo amin'izay hoe ho alefany Jesosy any amin'ny elo izy eo amin'ny marika toko 5 ny 10 ka hatramin'ny 10 sy ny marika toko 5 ny 9 ka hatramin'ny 10 eo amin'ny 10 ny ekeny Jesosy mifona ny devoly. Zany ianao zany rehefa mifona misy fotoana ekeny Jesosy mifonanao satria mety matomby le fonana le antony izy fona dia eritreretin'ny tompo hoe diso ianao manaiky ny fahadisoanao. Fa ny devoly anefa nahatonga azy ny ekeny Jesosy mifonany satria mifona izy kanefa tsy niova izy. Tsy mifona izy fa tsy netiny nataony fa tahotra ny conséquence na ny fiatraikany zavatra nataony so any amin'ny elo eto fa ty le manam-pahefana andefa any amin'ny elo. Miany aina izy ao anaty fonany. Ny olona vita fibebahana dia mitsoraka tsy miany aina ohatra ny Jona na ho atsipany anaty rano ary fa tompona andraikitra tamin'ny zavatra tsy nety nataony. Zay mahatonga ny Zakaiosy rehefa tena natao hoe zanaky Abrahama nanefa ny zavatra tsy nety nataony izy satria safosafony fotsiny fiefam-bebaka tena mitsotra aminao tsy votsy tsy Zakaiosy tamin'ny alatra raha tsy nafoy izay zavatra nangoniny. Misy ifandraisany amin'ny fanekeny anefa izay nangalariny ny fiovam-po na mpijoro azy ho an'Andriamanitra sy ny tahiry azy hatramin'ny farany natonga azy ho zanaky Abrahama. Fa maro manao fona ny devoly tahotra ny fiatraikany ratsy natao so hiadra. Misy miazonao tsy hatateraka amin'ny fibebahanao fifona ny devoly zany. Tsy fiovam-po le izy fa tahotra ny fiatraikany zavatra natao le izy. Avelany Jesosy ianao fa avelany mandra-piandrasany ianao tena miova marina. Zany ny tsy itiavan'ny olona nitony filazantsara tsisy klema mevitsy isan'andro itony. Satria manitsy ny lalam-piainan'ny olona hiverina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra mba hahatonga sainan'ny olona. Ianao zao 4 taona nanompo an'Andriamanitra mibebaka mamerina. Ho aiza ianao e? Fofinaina ny ray mandeha kely io ny ainanao. Ny ainako. Hoetiko aiza? Tombono an'izy. Mila sitra jereo masonao kaikinao amtsikitsiky tsara fa tsy mafy zany teneniko za fa fahamarina zany. Jereo tsara masonao kaikinao dia teneny hoe ny fofinaina omeny antsika hoe dia hoe tsika hanompo azy. Ary ianao ny sitrapony tanteraka. Somary etehaka ao an'Andriamanitra. Ny alalana fa vokatry ny fonana sady fibebahana marina dia tsy misy fiahina amin'izay zavatra fiatraikany fa mandray andraikitra fotsiny no tompony fahadisoana sy tsy hamerina an'izany intsony ary manenina tanteraka amin'ny zavatra. Ny devoly tsy niteny tamin'i Jesosy mihitsy hoe fona fa tsy tokony nataoko an'izao tsy tokony nataoko an'izao ty rangahy ty ngejana ilegiona tato mandra-patonga ny andro tena fona fa tsy nety nataoko niditra tato tsy zany nataony. Fona fotsiny izy. Fona okare aza mampahory anay ianao. Aza mampahory anay satria fatany manam-pahefana hampahory azy Jesosy amin'ny zavatra tsy mety nataony. Fiatraikan'ilay fitsarana ny tsy tiany hitrangy amin'ny fiainany dia fona izy hoe tsy nety. Toy Jesosy hoe lasa miala. Zay fotsiny nataony Jesosy. Ny ekeny ny fifonany
Fa ny vavaka sandratry ny olona tsy mibebaka koa tsy misy akoatriny eo anaty kosoa. Tsy haiko mbola zavatra anankiray hafa. Tsy ho any an-danitra fa any anaty kosoa. Satria vision tsy misokatra. Ny fahotana manampina vision, zay no mahatonga mason'ny Samsona vao nanomboka ny hodiny izy dia mipotserina ny devoly. Satria zavatra anankiray nanany devoly fahefana ho fiainan'ny olom-boafidy rehefa mihodina izy vision. Tonga dia tapenany amin'izay ny visionao. Volo afaka mitsiry, ny force afaka miverina. Fa ny maso tsy azo atao ninina. Misy fahagagana tsy tanteraka zany eo amin'ny fiainan'ny olona mihodina miala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny sazy ahitany manodidina. Fa tsy mety nataony mba nanarana ny hafa tsy hanao izay nataony. Tatsika tsirairay avy Andriamanitra. Amen. Amen. Fa zao zay toe-pony Jona zay no natonga an' Jesosy nandray fanoharana ny tantarany. Hoe tonga izy hitondra ny fahotany zao tontolo zao. Amen. Dia tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tany an-kibon'ny trondro ny zanak'olona ozy izy. Dia mivoaka avy tao izy tamin'ny fandresena niendriky Jesosy tany am-pasana nitondra ny fahotantsika. Satria zay kalitaona toe-po zay no tokony ananan'ny kristianina nandrain'i Jesosy. Mandeha amin'ny fahitsiana, miaina amin'ny fahamarinana, matahotra an'Andriamanitra, mahatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Raha ianao zay olon izay dia tiako ianao ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Jesosy indray samy tao anaty sambo kely, natory koa Jesosy. Fa ny tafiotra nanohatra an' Jesosy tsy avy amin'Andriamanitra satria mpakatoa an'Andriamanitra izy. Makatoa ny rainy izy. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona fa tsy izay hitany ataon'ny rainy. Dia atao avy eo ny anaranao, tonoany miaraka amiko. Rodolphe, dia nenao indray ny anaranao teneno. Rodolphe dia tsy mahazo manao na inona fa tsy izay hitany ataon'i Jesosy. Halleluja. Ka raha misy zavatra ataonao nefa tsy nataon'i Jesosy, dia zay no midika efa tsy mino azy ianao satria zay mino ahy ny asa ataoko no ataony Dieu. Andao rangahy ity tanana mafy an'Andriamanitra. Le asa nataon'i Jesosy io tsy tonga dia le miracle angeza be. Ary Jesosy ny teny eo manomboka izao dia hanomboka hiverina amin'izay izy amin'ilay setrasetra-panehoana eo amin'ny jentilisa, ny heriny sy ny fahasoavany rehefa mahazo aina izy. Rehefa mahazo aina izy ao anatinao. Donc tsy amin'ny tanjom-pahitana hoe hisetrasetra ho ny Andriamanitra mifahatsarana. Avitra tsika ary tia. Tsy izay le izy. Tsy any amin'ilay fisehoan'ny heriny fa iny porofo-pamantarana manaraka an'izay mino. Ny atao hoe mino manao kopy tanteraka izay nataon'Andriamanitra. Amin'inona? Amin'ny fandeferana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahonoana tena, amin'ny fanetretena, amin'ny fruit de l'esprit. Halleluja. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Maninona moa tsika raha manao herinandro fiombonana lavitra ny fahatezerana ohatra. Manomboka alatsinainy misorira foana. Talata misy lagy fa tsy tatra mihitsy. Andramana izany herinandro pistana masina ra-panahy. Ianao eo ihany. Halleluja. Fa le fistana io ady andresen'ny fanamasina ao anatsika ny fahatezerana ohatra. Fahatezerana fotsiny. Zany hoe tsy miakatrakatrakatra eny intsony fa midikidikidina eny amin'ny fanetretena eny. Amen. Halleluja. Fa rehefa tao amin'ny onjan-dranomasina Jesosy ny foazina. Dia zao vahaolana ho an'ny mpianany. Mangina ny onjan-dranomasina. Tafiotra mitsahatra. Fa neny Jona satria olana izy dia tsy maintsy izy ny natsipy. Zany hoe lasa mandresy ny onjan-dranomasina. Raha tsy mahazo Jona atelina ny ranomasina. Ka tadidiova tsika koa ao anaty fiombonana dia manana toerana ngeza be. Io position io misy ifandraisany amin'ny fanekenao hitoetra eo amin'ilay toerana tian'Andriamanitra hitananao. Halleluja. Sy fijoroana takian'Andriamanitra hanananao. Na ny tafiotra mitsahatra
na ianao no hoteliny rano dobo zay tsy makatoa an'Andriamanitra na an'Andriamanitra azy. Halleluja. Zay ny tenenako hoe manomboka androany aoko sitrany zany aretiny zany. Aretina pino be dia be zany aretintsika rehetrarehetra ne zany. Za ao anatiny. Fa zao miara-tafavoaka tsika. Ataovy amen na moe. Atsangany ny tanan'izay nandrely teny androany. Teneno Andriamanitra makatoa anao a Jesosy. Manaiky anao a Jesosy. Tsy olana ho an'ny hafa tsony a manomboka androany. Fa vahaolana ho an'ny hafa. Olona afaka hevitry ny fahalemen'ny hafa. Andefitra ho an'ireny. Honena an'ireny. Hivavaka ho an'ireny. Satria zany no antom-pisiko. Ny ho fantsony eo am-pelantananao. Aneo ny fahatsaranao amin'ny hafa. Zany a Jesosy a. Mandra-piverinao. Satria zany ianao. Ny fahavelomako androany. Dia le fahavelomanao tamin'izany. Satria hoy ianao. Velona. Dia velona koa ianareo. Asio te-tanana mafy an'Andriamanitra. Tsangany eo amin'ny toerana misy ianao ary dia dao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo. Ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra. Te hisaotra sakasitraka anao zay a. Ny amin'ireo mpanomponao tsiray avy izay tonga eto amin'ny fanatrehanao androany maraina. Misaotra fa ianao ilay miasa tsy misy masakana tsy misy marombaka amin'ny tananao. Taio sy ampimandrakariva ny tsirairay avy tena nanana an'ilay toe-po mendrika. Akatoanao foana satria manaitra anay foana ianao hiverina ao amin'ny fiombonana. Za tompo mino fa ny teninao savony manadio. Rehefa dolirina ny savony eto foana zay isaky ny sekoly tsy maintsy mivoaka mamiratra zay mifanaraka amin'ny teninao. Zavatra anankiray ny angatahako aminao Jesosy. Tsy ny safidinay anapa-kevitra androany fotsiny hoe manaiky zay. Fa ny fiasan'ny fanahinao hitahiry sy azonanay amin'izany tem-pahamarinana izany hatramin'ny farany. Ka io manokana izay ny alalan'izany teny izany ho karazan'olona feno fahatahorana anao andeha araka ny sitraponao ary akatoa ny teninao. Aoka ny tsiray avy izay tonga eto ho velona trapamonjena hiaina an'izany fahamarinana izany avokoa. Raha hiala eto amin'ity fivoriana ity izy ka andeha any amin'ny toeram-piasana na any amin'izay toerana misy anazy dia izy aloha voalohany indrindra ny olona mijorona ao anaty anohanana ho faty aza Jesosy fa tsisy raisina mihitsy zay ohatra. Dia tsy anakolokolo zany zay. Tonga dia zay fotsiny tsotro zao Jesosy. Tsy mampaninona fa na inona zavatra mitranga dia zao hijoro foana zay sy taka amin'ny fahamarinanao na ningotra ny ainay azy. Ka izany toe-po zany no loharan'ny-pahagagana atonga ny zavatra rehetra hifankahita aminay satria ny zavatra rehetra dia natao akatoa izay makatoa an'Andriamanitra. Vao tsy nakatoa an'Andriamanitra Adama dia tsy nakatoa azy ny liona. Te hihinana azy nieritreretra azy ho isan'ny biby anankiray hoe karazana gorilla vaovao indray i Adama fa tsy le mpanapaka sy mibaiko azy. Dia zany ny zavatra nisy tonga indray no hitanao mba marino satria olona tao araka ny fonao nanomboka niditra tsororota ao anatin'ny samy fiara-daoly indray ny biby ary tsisy nihinana andry zareo tsisy lany maingo ary zareo tao na ray nefa nisy maingo atao. Zany ny zavatra misy ny zavatra rehetra dia manaiky izay manaiky an'Andriamanitra. Rehefa natsipy Jona ka niaiky tamin'ny fahotana hoe alefa azy fa tsy maninona fa vonona izy nanenina tao anatin'ny kibo miprofo tao kibony trondro izy tsy monomonona hoe ato ny farako. Fa mbona nanome voninahitra anao izy zany ny atao hoe sakrifisy mpiderana tao kibony trondro. Rehefa nanome voninahitra anao izy satria fantany falehibe anao mihoatra ny zavatra rehetra ny fahaiza-manao anao. Rehefa niaiky ny fahotana izy ka niaiky ny fiatraika ny zavatra tsy nety nataony tsatra ny tafiotra ny hevitra ny ainy ny fiainan'ny hafa tsy mana-tsy niaraka taminy izy dia nanomboka nanaiky ho azy koa ny trondro ho moyen de transport lasa nandeha sous-marin naturel izy mandra-pahatonga azy zany hoe iny ny tamin'ny mpamorona sous-marin amin'ny gera tena tonga andry zareo nanao sous-marin satria Jona ny tany anaty rano voalohany tao kibony trondro livre tany Ninive izy misy livraison tena marina mihitsy le hoe raha vo mandray anao tsara ka mety aminao ny toe-po na ny kibony trondro raha vitanao mitondra ny Niniva satria ianao kay no nitaingina an'le trondro le anjely na ny teny an'le trondro hoe alefa Niniva io fa tsy mety satria misy firenena ray
miandry azy indre miasarobidin'ny firenena ray Andriamanitra fa misy olona ray ve eto amin'ny firenenay tena voniny joro tsy anisy compromis amin'ny raha tsy itsony fa anao sitrapon'Andriamanitra tahaka ny Jona iaika amin'ny fony manontolo mba ho fantsonao amperan-tanan'Andriamanitra raha eto izay olon'izay Andriamanitra ampy ampiasa azy ianao ampy ampiasa amin'ny toepony ianao satria fony mahaory ianao fa tsy olona manam-pahaizana fa olona manana fo ho an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ray amin'ny anaran'i Jesosy vavak'izay aoko tanteraka ho ana tsiray avy zany teny zany ho amin'ny fiainam-piankonanay eo amin'ny mpiara-miasa aminay hitatra amin'ny firenenay ary zao tontolo zao iredareda ny afinao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta aoka izay tonga eto ihany koa androany maraina andray fanasitranana avy aminao aoka ny marary rehetra ho sitrana aoka ny rofo rehetra hiaisotra dia aoka izay atoky an'izao teny sy tsodra an'izao androany maraina ny olana raha tsy voaraina ilay teny dia ho andevo ny fanasitranana izay mitady tanana pastera feno ositra metraka tanana aminay vao andray fanasitranana fa androany maraina tsy izay le izy tsy osotry pastera le izy fa dia kapoko Jesosy le izy ny fiombonam-po aminao dia afaka apitranga zavatra goavana eo amin'ny fiainanay satria hiasa mivantana eo amin'ny fiainanay ianao androany maraina tsisy akoatry ny fiasanao mivantana Andriamanitra tsofoko rano tsirairay avy hiasa mivantana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra hikasika ny fiainanao Andriamanitra mandehana fa tanteraka amin'ny vavolombelonao mandehana fa mivaha io olana io raha velona koa Jehovah tompony maro hozy izy elipa aminany izay joroka eo anatreny andro manalina fa androany iteny indray raha velona koa Jesosy satria efa nitsangana tamaty izy ary nandresiny ero ny fahafatesana vo hita ny fonao fa mangetaheta azy sambatra zenona sy mangetaheta n'izany fahamarinana izany fa ianao mivoky miala amin'ity fivoriana ity vokisany ianao amin'ilay mahanonanao nona fanasitranana ianao mandana mody miaraka amin'ny fanasitranana fa ho voky fanasitranana ianao vahaolana ho voky vahaolana ianao inona ny zavatra iriny fonao androany ka tianao hikasihan'ny fiainanao aza mihevitra ny tenanao fa tsy paso ohatran'ny jonahany anaty rano fotsiny io e dia avelao Andriamanitra hevitra an'izay tokony ho ataony fa ny olona tsara communion mahatoky ny fandaharan'Andriamanitra noho ny tanan'Andriamanitra mahatoky ny fandaharan'Andriamanitra noho ny tanan'Andriamanitra jereo Joseph nahatoky ny fandaharan'Andriamanitra izy dia nietsika ho azy ny tanan'Andriamanitra satria ny tanan'Andriamanitra dia manosika olona any amin'izay programa n'Andriamanitra hatramin'ny farany mandeha anary amin'ny anaran'i Jesosy fa hitanareo na Jehovah ka iaro anareo ampamirabiratra ny tavany aminareo na Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nomenareo fiadanana azadino fotoana isaky ny alakamisy eny an-tanimena fotoana ny vavaka sy fifadikanana rehefa afaka ianao ka malalaka tena ilaina no mitombo miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay nitendren'i Jesosy eny amin'ny toeran'io hitondranao anatin'izany fiakofana izany sy ampiombananao aminy samy io tahin'Andriamanitra tsika rehetra dia mandehana zareo ny fahasoavana ny fona manontolo fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo amen mazaho toerana vetivety anao fanatritsika eo an'Andriamanitra so amin'ny filazana aza miseho foana eo anatrehan'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra ataontsika ny fotsika manontolo zany ho voninahitra Andriamanitra vaovao ny fotoana rapitso dia rahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Jao Rabeaja sekoly fanambinana sy sekoly mpanambinana sy tokatrano sambatra ara-panahy io amen maniry io fotoana rapitso zany zao ny tena Andriamanitra Jaona fahatelo andininy faharoa maniry mba ho ambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay nambinana ny fianam-panahinao dikan'izay ny vavaky ny teny dia mametraka ny fanambinana ara-panahy ho ambony sy mihoatra lavitra noho ny hita maso fa tonga dia miseho azy zany rehetrarehetra zany rehefa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ataovy amen dia ny fotoanantsika zoma ariva manomboka amin'ny zoma ariva izao raha efa ao amin'ny tranopokon'olona Analakely zoma ariva izao tsika ao amin'ny tranopokon'olona Analakely dia ny sabotsy maraina ihany koa dia eny amin'ny centre HVKL eny bypass ny sabotsy maraina fa maninona moa no eny mizatra ianao makeny teny zao raha zao ianao no miteny lavitra loatra mananina loatra dia tadidio tsy ho enitsony zany ianao raha vao enitsika noho zany mizara tsy toerana lavitra fa na lavitra ary io vao mahitanao tsara ny fakasitran'Andriamanitra anao amin'ilay sakrifisy kely ataonao tonga eny
Fa tena za mahita hoe olona be dehibe mandray sady vavolombelona tsy voarainy tato Analakely. Hitanao le tempo zany amboarin'ny tompo tsy hoe vao mampety anao fa fananiny mihitsy le ohatrany anao ohatrany somary miaritra kely iny. Fô mitsotra ny tanany satria ny finoany tia no hita ataovy amanina. Eny zany ny fotoanantsika ny asabotsy maraina. Dia mirary soa koa raha mirary soa ho an'ny ekipa rehetra sy ny mpiara-manompo rehetra ao anatin'ny ministera ny amin'ny ezaka sy ny fanompoana masina izay ataonareo. Andriamanitra tsy mba tsy marina ny hamaly fitiantsika hatrany mandra-piveriny Jesosy hamaly fitiantsika ny amin'ny rahan'ny lanitra. Za sûr fa raha vao maneno trompetra io satria kely sisa dia lasa zao. Amen. Dia aisika eny ataovatra hoe eny aminy sika rehefa hiverina izy. Io tsy misy hoe tadio tsara, io tsy misy hoe anokila tsofina be anao dia tena hoe sao dia maneno ilay trompetra. Tsisy fanahiny zany. Fa raha vao tsara ilay communion dia ny masom-panahinao sy ny sofom-panahinao no mahiratra voalohany. Tonga dia maheno an'Andriamanitra. Mety ohatr'izay ilay noty, tsy mety tsy voateno izay. Na hoe ohatry. Dia ianao zany tonga dia taitra, tonga dia ianao dia vetivety eo. Dia anona an'izao sensation zao ianao. Miova tampoka ny vatanao. Wow! Dia gaga ianao. Amen. Alléluia. Sady le izy indray mpimaso. Indray mpimaso. Ohatr'izay. Indray mpimaso ohatran'ilay maso mipika ohatr'izay. Dia hovainy ianao. Dia eritreretiny hoe zany fanehoam-pamoronan'Andriamanitra farany. Indray mpimaso ianao complet tonga dia tsy ianao. Izy aloha mba maniry an'izany. Ataovatra hoe Maranatha. Avia Jesosy tompo. Dia jereo tsara ny eo akaikinao. Zao hoe io fotoana io io no andrasantsika fatratra. Dia ny andrano hoe aza manao toe-pona jona tsy ny ova. Matory ao anaty ota. Matory amin'ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Dia mieritreritra ao anatin'ilay confort hoe misy anao iny. Hoe efa mety ianao. Nefa manangana tafiotra ny toe-ponao. Fa manomboka androany hoe zao ny tokony anananao. Ampy fandiny tena tsara. Mahazo aina fa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay hoe ny tenin'Andriamanitra ataovy tsara tsy bliblibli na blablabla fa iainanao tsara. Iza ny olona tena vonina iaina ny sitrapon'Andriamanitra dia hafa mafy an'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Reo fotoana rehetrarehetra iarahantsika na ny zoma na ny sabotsy dia fotoana spesiala no manana antsika daholo ho amin'izany fotoam-pampakarana izany. Mety tsy takatry ny sainao ny zavatra zaraina fa hiainy fotsiny le izy dia hitany fiainanao manokana Andriamanitra. Misy olona ve eto androany tena resy lahatra hoe ho azy le teny androany. Mba ataovy kokoa kely ary dia teneny hoe Jesosy ho anao rery mandrakizay. Ny voninahitra ny amin'ny teninao ny amin'ny fiovam-poko tsy avy amiko zany fa avy amin'ny fanahinao masina. Samy manao herinandro mahafinaritra.